Jona, toko faharoa. Ary ny Tompo nanomana hazandrano lehibe hitelina ny Jona. Ary Jona dia tao ankibon'ilay hazandrano nandritra ny 3 andro sy 3 alina. Dia nivavaka tamin'ny Tompo Andriamanina tao ankibon'ny hazandrano i Jona. Hoy izy, niantso ny Tompo tamin'ny fahoriako aho, dia namaly ahy izy. Avy tao anatin'ny fitoerany maty no nitarainako, dia nihaino ny feoko ianao. Fa efa natsipinao tao amin'ny lalina aho, dia tao amin'ny ranomasina, ka voasavotry ny rehaka aho. Nanarinay ny alindranonao sy ny onjanao rehetra. Dia hoy aho, voaroaka tsy ho anatrehanao aho, nefa mbola nanatrika ny telopolonao masina ihany. Nanarinay hatramin'ny haiko ny rano, nanemotra ahy manodidina ny lalina, nisaringotra manodidina ny lohako ny zava-maniry any an-dranomasina. Tafalatsaka tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra aho, nanidy amandrakizay ny hidin'ny tany, nefa nampiakatra ny haiko avy tao an-davaka ianao, ry Tompo Andriamanitra. Raha reraka ny fanahiko tato anatiko, dia natsiaro ny Tompo aho. Tonga tao aminao ny vavaka ataoko, dia tao amin'ny tepolinao masina. Izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafoy izay mpamindra fo aminy, fa izao kosa dia feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao. Ary izay nivoadiko dia efaiko. Any Tompo ny famonjena. Ary ny Tompo nandidy an'ilay hazandrano, ka nalohany ho eny amin'ny tany maina i Jona.